ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Afaka mahazo toerantsika raha ohatra ka io tenin'Andriamanitra io no iarahantsika mijery dia afaka makaloha hevitra anankiray zany tsika hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Zany hoe ovay le fomba fisainanao. Tokony tsy hitovy mihitsy zany ny fomba fisainan'ny kristianina sy ny fomba fisainan'ny olona tsy kristianina. Ary zay mahatonga ny Paoly miresaka hoe fanavaozana ny saina. Misy fanavaozana tian'Andriamanitra hitranga ao anatin'ny fisainantsika ao. Rehefa nandray an' Jesosy ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, ny vokatr'izay dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ianao, nomen'Andriamanitra fanahy vaovao ianao. Dia tokony miaraka amin'izay hoe faterahana indray ianao tonga olom-baovao zay tokony miaraka amin'izay koa ny fisainanao. Tokony hiova miaraka amin'izay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Satria zao indraindray tsika kristianina mifiainana tena miova. Mahafinaritra le fijoroana vavolombelona teo hoe le fo tena hovain'i Jesosy. Betsaka amintsika no mahatsapa an'izany hoe tena nanovanao mihitsy Andriamanitra, nanova ny tantaram-piainanao mihitsy Andriamanitra. Fa tsy tokony ny fotsika sy ny fitondratena sy ny fihetsikitsika fotsiny no miova, fa ny fomba fisainantsika koa tokony manaraka an'izay koa. Tokony tena hoe lasa fisainana vaovao, hoe fanavaozana. Hitanareo moa ny zavatra avaozana, ny zavatra avaozana zany lasa zavatra vaovao, lasa zavatra hafa mihitsy. Tsy ohatran'ilay teo aloha izy ratsiratsy, teo aloha izy motramotraka, fa rehefa navaozana ny trano anankiray dia lasa vaovao mahafinaritra indray. Dia ohatran'izany mihitsy hoe miova ozy Paoly amin'ny fanavaozana ny saina. Mila manana saina hafa mihitsy. Ka io fisainana hafa io moa tsy nakory fa ilay tenin'Andriamanitra hoe izahay manana ny sainy Kristy. Ny fisainantsika zany zao, satria tsika manompo an'Andriamanitra dia tokony ny fisainan'i Jesosy. Amen. Tokony le toe-tsain'Andriamanitra. Ary marina le irantsika raha mitaraina amin'Andriamanitra mivavaka tsika le manao hoe aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Zava-dehibe mihitsy zany io hoe lasa eritreritra vaovao ny eritreritrao amin'ilay fanomponao an'Andriamanitra. Misy zavatra anankiray tiako tsindriana androany. Tsy ny zavatra ety ivelany ihany no mikaonty amin'Andriamanitra hoe ny fietsika ivelany, hoe tsy mandainga ianao, tsy manao ny tsy mety ianao, mandeha amin'ny famarinana ianao, makatoa an'Andriamanitra. Fa aza adiny fa Andriamanitra dia mahalala ny any anatin'ny fisainantsika any, ny any anatin'ny miafina, ny eritreritrintsika ao anatintsika ao dia fantatr'Andriamanitra avokoa. Ary zany nampitolagagany fariseo sy ny mpianatry Jesosy matetika, satria mbola tsy miteny akory izy ireo. Efa tenenin' Jesosy hoe nahoana moa nareo no mifampimononmonina. Misy fotoana miady hevitra ny mpianatra iza ny lehibe iza, mbola tsy miteny amin' Jesosy akory. Fantary Jesosy hoe nanino nareo no manao an'izao. Tsy miteny akory ny fariseo dia tonga dia manino nareo no menomenona ny amponareo. Fantatr'Andriamanitra angely ny anatin'ny sainao any. Fantatr'Andriamanitra ny eritreritra rehetra. Dia izay mihitsy no mahatonga hoe aoka hiova ny fanavaozana ny saina ianao. Amen. Ovay ny fomba fisainanao. Ny zavatra voalohany dia andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mpitsara toko fahaenina, ao amin'ny testamenta taloha ny boky ny Mpitsara toko fahaenina. Dia irahantsika mijery vetivety ny andininy fa 4:20 no atomboka. Mpitsara toko fahaenina dia ny andininy 4:20. 4:20 azafady, 4:20. Ozy izy. Dia nitodika mijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianita. Tsy efa naniraka anao va aho,
fa hoy izy taminy indrisy tompo ataoko ahoana ny famonjiny Israely ny mpianakaviko ny malahelo indrindra eto amin'ny Manase ary izao no kely indrindra amin'ny ankonany raiko dia hoy Jehovah taminy ombanao tokoa ka amely ny Midianina toy ny famely olona iray monja io dia tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe Gideona. Ny zavatra nitranga zany tamin'izany fotoana izany ireo le vahoaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nampahoriny ny fahavalo ny Midianita. Dia rehefa tao anatin'ilay fampahoriny ny fahavalo isanandro manompo ny fahavalo dia nitaraina tany amin'Andriamanitra. Rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra dia nanapa-kevitra Andriamanitra hoe anirako olona andeha hanafaka azy. Dia nifidy tovolahy anankiray izy, Gideona no anarany. Dia io tovolahy io no naton'Andriamanitra ary niresahana hoe mandehana amin'izao herinao zao dia ahafaony Israely. Dia nisy valiteny tsy tena tsara navalany Gideona n'ilay izy hoe indrisy Andriamanitra ny mpianakaviko ny mpianakavy kely indrindra atao amin'ny firenena Manase misy anay. Dia ao anatin'io mpianakaviko ny ankonany raiko ny kely indrindra, ao anatin'ny ankonany raiko zany kely indrindra. Ataoko ahoana no hanafaka ny zanak'Israely eo ambany vahoan'ny Midianita. Fa hozy Andriamanitra hoe tsy efa naniraka anao va. Tanareo rehefa jerena ny tantaran'io le Gideona io dia novain'Andriamanitra mihitsy ny fomba fisainan'ny Gideona. Ary ao ambanimbany eo dia hozy Andriamanitra hoe makay ianao lehilahy maro miaraka aminao dia nitondra lehilahy be dehibe izy. Fa tamin'ireo lehilahy maro ireo olona 300 fotsiny no nataon'Andriamanitra 300 ihany fidina. Dia ireo no hiaraka aminao fa za mombanao ampandresy anareo eo anatrehan'ny fahavalo manalinaliny be dehibe ny isa. Namboarin'Andriamanitra mihitsy ny fomba fisainana hoe ny fandresenao tsy miankina amin'ny herinao, ny fandresenao tsy miankina amin'ny fahaizanao, tsy miankina amin'ilay mahakely anao na mahalehibe anao ao anatin'ny fianakaviana, fa miankina amin'ny hoe mombanao tokoa Andriamanitra. Nampianarina mihitsy Gideona ary nahay izy rehefa avy eo hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia afaka mandresy foana na inona na inona. Dia ohatran'izany mihitsy angentsika mila mianatra manova fomba fisainana, mila manana ny fisainan'ny Kristy. Indraindray ilay fisainanao taloha tamin'ny ianao ilay tsy manana an'Andriamanitra, iny ihany mbola hoentinao ianao manompo an'Andriamanitra zao. Fa aoka iova mifanavaozana ny saina. Aza le toe-tsaina nentinao niatrika olana taloha. Tamin'ny ianao nanana problème, tamin'ny ianao mbola tsy nivavaka no ataonao toe-tsaina entina miatrika problème amin'izao. Fa aoka iova mifanavaozana ny saina. Satria misy zavatra hafa be mihitsy ianao zao efa manana an'Andriamanitra ary manova ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra. Ianao zao efa ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy dia manova ny zavatra rehetra zany. Betsaka letsika indraindray nohatrany hoe tsy mahazo an'ilay hoe toerantsika ao amin'ny Jesosy. Dia ohatra zao rehefa misy olana dia hoe za ty ngamba dia tsy va mihitsy ty olako ty. Ianao tsy nanana an'Andriamanitra afaka miteny an'izany. Fa rehefa manana an'Andriamanitra ianao zao tokony hiova mifanavaozana ny saina ianao, tokony ho fisainana vaovao hoe andresy amin'ity olana ty satria Andriamanitra no miaraka amiko, Andriamanitra no momba. Zay angely ampianarin'ny Paoly miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny eritreritrintsika zany zao tsy tokony hifantoka amin'ny zava-misy na tokony hijery ny tenantsika sy ny herintsika tsony, fa tokony heritreritra vaovao hoe mifantoka any amin'ny tenin'Andriamanitra, mifantoka any amin'izay lazain'Andriamanitra, mifantoka amin'izay nalaoky ny vavan'Andriamanitra, fa tsy mijery atsika. Amen. Raha tokony heritreritra ny mombanao, ny falemenao, ny adinao ianao dia ny tenin'Andriamanitra eritreretiny, ny zavatra nolazain'Andriamanitra eritreretiny. Misy zao ange ny tena mahatonga atsika indraindray hoe misy zavatra tsy resitsika mihitsy, resaka ohatrany hoe zavatra mamatotra sy mangejanao le izy dia le fisainana indraindray mbola tsy miova. Ohatra fotsiny raha ohatra ianao hoe mifoka sigara ianao ohatra zany na ataontsika hoe misotro toky ianao, fantatra hoe tsy mety io, fantatra hoe tsy araka an'Andriamanitra io, fantatra hoe tsy mahasoa anao io,
fa ny fisainanao nefa dia hoe za tena mbola tiany mbola maharesy ahy, itiny mbola falemeko, fa tsy jerenao araka ny toerana efa nametran'Andriamanitra anao le izy hoe ao amin'i Jesosy dia manoatra noho ny mpandraisy. Zay angeny tokony jerenao ny falemenao raha jerenao aminao fotsiny dia zany mihitsy tena tsy resiko le ohatra zao, tena tsy resiko ohatra hoe misy fitiavana dia malifaty foana ao anatinao tsy fantatro ohatra, dia za tena itiny mbola olako kely, ohatrany tsy maintsy mamaly kely ihany, ohatrany tsy mety mihitsy le mangina ohatrany tsy maintsy manohatra kely, tena fa jereo ao amin'i Jesosy hoe ao amin'i Jesosy afaka manao ny zavatra rehetra, manoatra noho ny mpandresy hovaiko mihitsy ny fomba fisainana ataoko mifantoka any amin'izay teny nolazain'Andriamanitra. Ka inona moa nolazain'Andriamanitra? Nolazain'Andriamanitra nge dia manoatra noho ny mpandresy tsika, nolazain'Andriamanitra nge dia tsy amela ninninona ozy Paoly hoe za tsy manaiko andevozin-java, zany tenin'Andriamanitra zany no tononiko sy ampiasaiko isan'andro isan'andro mba hahatonga tsy ho voafatotra na inona intsony, satria efa ao amin'i Jesosy azy zao dia fisainana vaovao miova amin'ny fanavaozana ny saina. Le fisainan'ny Kristy no tokony hanapaka anao. Indray andro ny zanak'Israely dia nandefa mpisafitany ho an'i Jeriko. Nisy 12 lana alefany Mosesy hoe andanonareo misafy ny tany Kanana araka ny baikon'Andriamanitra fa tsika nandovana io tany io. Zay zany le izy, zay ny tenin'Andriamanitra, omena nareo ny tany Kanana. Dia nirahana ary ny mpisafitany 12 lana. Rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ireo tsy tany Jeriko aza fa tany amin'ny tany Kanana. Rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ireo dia nahita tokoa hoe oay tena mamokatra ny tany, mandeha tsara ny fiompiana sy ny fambolena, tena mpanao orinasa tamin'ireo hoe tena raha manangana sosiete tena milamina be aty amin'ny tany Kanana, ny orana ampitsara tsy tena tany tena tondra rono sy tantely raha fehezina, eniky ny zavatsoa. Fa tsy ny olona fotsiny tamin'izay koa rehefa nahita ny tompotany hoe oay tena olona ranjanana be ny tompotany, ny tanàna tena manda, sarotra be ny miditra ty sy ny sisa, dia tonga ary ireo niverina dia nanao tatitra. Ny folo lahy tamin'ireo rehefa nanao tatitra dia nanaketraka ny vahoaka, samy miteniteny hoe tsara aloha le tany fa asakasakareo fa avatra raha tsika no raha olona 300 amin'ireo fotsiny ary mihinana atsika maty tsika, zavatra olona vavety be daholo, olona matanjaka be, ataotsika ahoana ny andeha hamaky tanàna manda ireo olona? Tsika tsy manana fitaovana amin'izany akory, tsika tsy firenena akory, tsika tianefa, ataotsika ahoana no motika ny mandan'ireo? Tena sarotra be aloha ny makany. Za aloha tena mieritreritra hoe sao dia tsy tokony hoany fa aloha mijanona tianefa. Zay ny tatitra nataon'ny olona folo mirahalahy. Ny zavatra tao anatin'ny eritreriny zany dia hoe tena ngeda be reto fahavalo reto, tena matanjaka reto fahavalo reto, tena mifefo ny tanànany reto, tena tsy resinay reto. Izy anefa nge mbola tsy niresaka tamin'ny olona akory, mijery fotsiny, tonga dia fanandra jery. Zay ny tao anatin'ny saina. Fa nisy anakiroa mirahalahy Joshua sy Kaleba. Ny tao anatin'ny sainy Joshua sy Kaleba indray dia le teny nolazain'Andriamanitra. Le teny nolazain'Andriamanitra hoe za no hitondra anareo any, omeko anareo ny tany. Dia Joshua sy Kaleba indray nampahery ny vahoaka izay efa ketraka amin'ny fony sady tsy nintsony hoe tsy izany noho izy re olona, andao andeha hiakatra mely azy fa haresy azy tsika. Andriamanitra no momba antsika, izy no miaraka amintsika, izy le fanampanan-teny, jereo ny teny, le tenin'Andriamanitra no mieritreretiny. Rehefa avy eo moa nomen'Andriamanitra tsiny be ny zanak'Israely ary tsisy nahazo niditra ny mpomonimonina sy ny tsy nino rehetra fa Joshua sy Kaleba kosa no niditra tany amin'ny tany Kanana rehefa avy eo. Dia ohatra ny zana mihitsy ny kristianina. Indraindray le fomba fisainanao mila hovana, hovao mba hifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra le izy, hovao mba hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fisainanao. Aza zay maharesy lahatra anao tsony no heveriny, fa hevery zay lazain'Andriamanitra, manana ny sain'i Kristy ao aminao. Amen. Tenenina manao akaikinao hoe manana ny sain'i Kristy ao aminao.
aoka le fomba fijerin'Andriamanitra no ijerenao amin'ny tenanao, le fomba fijerin'ny Baiboly no ijerenao amin'ny tenanao, aoka izany no ijerenao ny ankonanao, aoka izany no ijerenao ny hoavinao. Ny kristianina ange tsy tokony hanao an'izany hoe tena tsy haiko mihitsy anahoana reny hoaviko ty, anahoana ihany reny, anahoana reny zany. Rihavana zay manatrika eto, tamin'ny ianao mbola tsy manana an' Jesosy dia izany no tokony fanontaniana napetraka ao. Fa ao amin'i Jesosy ianao efa hovaina le fomba fisainana, efa ny tenin'Andriamanitra anao velao hiteny manao hoe aza manahy ianareo, aza manahy ny amin'ny ampitso, aza manahy hoe inona no haninay, inona no sotronay, inona no tafianay. Fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo hovay hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fisainanao. Fa zay hiteraka fiovana lehibe eo amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra zay. Andraindray tsika olom-baovao fa ny fisainantsika fisainana taloha. Ny fanahintsika tanora mahafinaritra ery, ohatra amin'ny Patrika zany. Lesoko kely fotsiny izy. Fa ny fisainantsika efa dadabe, efa antitra be, efa eo am-bavahoana. Zany ny fisainantsika indraindray, le fisainana taloha. Fa mila atao vaovao koa, ataovy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen, na ve zany? Na dia tsy mahery ny zanakao any am-pianarana, manana fisainana tsara mikasika azy, fa manana ho avy tsara ho azy foana Jesosy. Amen. Ianao ve moa anday firy notin'ny zanakao, rehefa 5 dia 5 lazaina rehefa misy manontany. Fa zao nefa afaka manova fomba fisainana ianao, ataonao mifantoka any amin'ny tenin'Andriamanitra hoe na izany ary nefa matoky efa manana ho avy tsara ho an'io zanako Jesosy, matoky efa pelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'io zanako, zaza tahin'Andriamanitra io satria miaraka amin'Andriamanitra. 5 tokony notin'izao reo olona, fa matoky efa manana ho avy tsara ho an'io. Fantatr'Andriamanitra zay mahasoa an'io, ary izany no entiko ambavaka isan'andro. Amen. Hovay le fomba fisainana, ataovy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahafa-po anao daholo ny zava-misy, fa tsy maninona izany. Zay lazain'ny Baiboly dia zay apetraka ao anatin'ny sainao, zay ambolena sy afafy, esory ala ao anatin'ny sainao ao daholo zay zavatra manohatra ny tenin'Andriamanitra rehetra, dia mambole fisainana ara-Baiboly ao anatinao, fa hiteraka fiovana be dehibe amin'ny fiainanao zany. Aoka tsy hevitra araka ny nofo, araka ny tenanao fotsiny, fa aoka hevitra araka ny fanahy manomboka. Amen. Jereo nge ny zavatra lazain'ny Paoly ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahafolo dia ny andininy fahadimy. Dia zao no lazain'ny Korintiana faharoa toko fahafolo dia eo amin'ny andininy fahadimy dia ozy izy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana hanohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana hanohatra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay. Hitanao ny apôstôly Paoly, rehefa zavatra manohatra ny famarinana, ny fahalalana an'Andriamanitra, dia mandrava ny reny, mamotika ny reny, mananjera ny reny rindrina avo be reny. Indraindray nge ao an-tsaintsika eo misy rindrina avo be, mahatonga antsika tsy afaka tena androso, fa mila miova amin'ny fanavaozana ny saina ianao. Amen. Ary rehefa manova fisainana hoe fantatr'Andriamanitra ny mahasosy zay ilaiko dia amin'ny asa izy, satria fantany fa ilaiko zany, dia hitasy ianao. Ato ao ange rehefa miova ny fisainanao dia teraka ho azy ny finoana rehefa aveo, ahafahanao mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Zay nge le izy miainga ao amin'le zavatra eritreretinao, rehefa mieritreritra le fanambaran'Andriamanitra ianao, dia hitanao fa miteraka finoana ao anatin'ny fonao zany. Tsika tsy manao ohatran'le filozofia n'izao tontolo zao hoe esprit positif, tsy zany mihitsy no ampianariko androany hoe sainao ataovy tsara foana, fa ny antsika le antony mahatonga antsika mieritreritra tsara dia satria ny Baiboly miresaka an'ilay izy. Satria Andriamanitra nampanantena fa hanome azy ilaiko noho izany, ninona olana dia mijoro foana hoe ny fiainako indray dia tsy maintsy azoko izay ilaiko, satria izany nampanantena an'Andriamanitra.
tsy filôzofia zany fifamarinana ara-baiboly. Rehefa misy fahalemena mangeja tsy manaiky an'izany satria ny voasoratra dia hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, raha ny zanaka ao nanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tsy manaiky feheziny zavatra izany intsony satria Jesosy nampanantena fa fahafahana no iaina ao aminy. Miova amin'ny fanavaozana izany. Ary indraindray ny devoly mihitsy no mametraka zavatra ao an-tsaintsika indraindray. Hitanareo misy kristianina zao ohatra hoe isaky ny vavaka ianao dia misy eritreritra tsy araka an'Andriamanitra foana ao anatiny. Misy zavatra mandreraka ny sainao dia mahatonga anao kivikivy. Ohatra ny te handroso ianao fa ny zavatra tonga ao an-tsainao matetika dia ny fahalemenao, ianao reraka, ianao resy, ianao ohatra ny tsy mahavita mihitsy. Efa tsy mety amiko rangahy, tsy natao angamba ilay mivavaka fa mahalemina. Zany ange fisainana avy amin'ny devoly zany. Fisainana avy amin'ny devoly zany. Fa rehefa manantona an'Andriamanitra ianao, ny Baiboly dia milaza afaka manovanao izy. Na mena taka mijaky azy dia ofitsiny taka ny oram-panahy. Na inona fanangejana anao na mpanantena fahafahanao foana Jesosy. Toero reny eritreritra reny. Zay ny nitenen'ny Paoly hoe zay mandrava ny mandavo rehetra, zay manohatra ny fahalalana an'Andriamanitra, aza vela hipetraka ao anatin'ny sainao fa toero, ary saino ny tenina feno tenin'Andriamanitra ny sainao. Hitanareo io ange na ny eritreritra anota ary dia miainga ao daholo ao an-tsaintsika ao no hamafazan'ny devoly karazana zavatra be dehibe ao. Ny zavatra reny ange ny fahotana dia manomboka amin'ny eritreritra. Tsisy olona hoe taitra izy vao maraina andeha hitsangajanga azy amin'ny maraina. Vao taitra izy zany dia tonga dia zay andeha hitsangajanga kely ileo androany. Zany ange tsy misy sa nisy olona efa hitanareo nanao an'izany hoe kristianina taitra maraina hitsangajanga kely aloha. Tsisy an'izany. Fa miainga ao anatin'ny eritreritra ao daholo ny zavatra rehetra. Manomboka misy zavatra hafafon'ny devoly ao. Manomboka mety mahita vehivavy anankiray izy eny asa, mety mifanerasera matetika angamba, dia mifampiresaka tsara aminy, dia manomboka miova ny fijeriny an'io vehivavy io. Ohatra ny tsaratsara no nyva izy iny ohatra ny tsara fanahy, ny aho ohatra ny nananana, ny aho ohatra n'izao, ny aho ohatra, dia manomboka manambomboatra eo ny fisainany, dia mampiditra fakapanahy tsikelikely ny devoly. Fa ny zanak'Andriamanitra dia tsy misaina araka ny nofontsony, fa avy hatrany dia mampiasa tenin'Andriamanitra izy hoe tsy mety zany, tsy izy zany, za atoky amin'ny vato, za hiaraka amin'ny vato, ty le fanekely efa ny fanaovanay teo anatrehan'Andriamanitra, matoky aminy na misy mahita na tsy toerina riavana mambabo ny fisainana rehetra naika ny Kristy ianao. Amen. Mananjera ny ritrina rehetra, manohatra zany angeny ny Jesosy ny nampiasainy. Napetraky devoly, napetraky Satana tao anatin'ny Jesosy no hoe zao andany ianao menjera any ambany any, miankofy ianao eto, zao ny tokony ataonao, zao. Fa nitoeriny Jesosy zany, ary zay ny ampianaran'ny Baiboly hoe toeriny devoly dia handositra anareo. Toy izy dia efa mila toeriny. Tsy rehefa mivaivay ny fakapanahy vao hanohatra ianao, fa raha eo ianao mety tsy hatohatra intsony. Fa ato anatin'ny sainao vao manomboka dia miova amin'ny fanavaozana ny saina. Aoka tonga dia isaintsaina sahaka. Raha ny tena marina zany aza vela izy zavatra aniry akory ao anatinao ao. Aza vela izy zavatra aniry fa any amin'ny fotony. Be dia ve nge no mety mitaray dia za tena asa tsy fantatry fa teneniko ohatran'izao fotsiny. Za tena indraindray ohatrany tsy atoky amin'ny vadiko, indraindray ohatran mijery olon-kafo zany foana, indraindray ka le izy raha ny tena marina dia zao. Misy zavatra velanao aniry ao anatiny, fa vao misy zavatra manomboka fotsiny dia efa roy zay. Misy zavatra manomboka fotsiny dia efa ampiasao ny tenin'Andriamanitra hoe non, zany eritreritra zany tsy avy amin'Andriamanitra zany. Manginy zany amin'ny anaran'i Jesosy.
tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazainy ny Baiboly, atoky amin'ny vatok miaraka amin'ny vatok ihany, vatok foana, vatok izay miala. Zay ngeny mampatonga anao andresy. Aoka tena hianatra mihitsy ianao hife tsara ny sainao mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary fenoy tenin'Andriamanitra matetika. Mety misy kristianina tsy haiko mety ianao koa zany hoe misy eritreritra ratsy foana matetika tonga ao anatin'ny sainao. Misy mijery kristianina anankiray ianao dia zavatra ratsy ny eritreretinao mikasikazy tahaka ny hoe ino komba zao, ino komba zao, ohatrany misy fialonana, ohatrany misy an'izao, ohatrany zavatra ratsy, tena misy zavatra tsara ny mahatonga anao andresy an'izany, aza vela hipetraka elao. Fa rehefa misy zavatra manomboka tonga ao dia ampiasao ny tenin'Andriamanitra hanala azy ao. Tonony amin'ny tenanao ny tenin'Andriamanitra hoe zao ny voasoratra, tsy natao ho atsolo zany fialonana izany. Zay efa zanak'Andriamanitra tiany olona rehetra, aza vela hipetraka ela ao anatinao ao koa. Hitanareo rehefa manova ny fomba fisainana ohatran'izany ianao dia andositra anao angeny. Fa manohatra ange ianao dia zay toerony devoly dia andositra anareo izy. Fa manohatra ianao, miresiste ianao dia andositra anareo izy. Efa madiva ho faranako zao tenin'Andriamanitra izao, tsy ataontsika lavabe le izy. Mila manova fomba fisainana ianao dia misaina araka amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay foana ijerena ny fiainanao manomboka izao hoe inona no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra afafony devoly ao an-tsainao, toero amin'ny tenin'Andriamanitra iny, raiso ny fahefana, didio zay hitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy, toero amin'ny tenin'Andriamanitra iny. Aza manaiky resy ny fitaky Satana zany mihitsy ianao. Mety misy olona eto mety mimetraka eritreritra ao anatinao ny devoly ianao, olona resy ianao, tsy mahomby ianao zao ianao. Non, ao amin'Andriamanitra ianao mpandresy, ambony manoatra noho ny mpandresy ianao. Olona mahomby ianao ao amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra ihany. Raha vao miala amin'Andriamanitra ianao dia tsinitsiny, tsy mahay manao na inona na inona. Dia ny amaranako azy farany dia zao, fanteny koa izay zavatra hiditra ao anatin'ny saintsika ao. Fa matetika eo ny tena olana. Raha ohatra ka ianao lehilahy manatrika eto manana olana matetika ianao amin'ny fijerevana vehivavy hafa dia tsotra fotsiny. Atombohy aloha tsy fijerenany ireny filma somary hafahafa ireny, mahatonga ny sainao eritreritra zavatra hafa. Atombohy rehefa ao amin'ny internet ianao dia zavatra tsara, zavatra mahasoa. Atombohy amin'izay fateny, amen, fateny. Na ny resaka ataonao amin'ny olona ary fateny mihitsy hoe mba ho zavatra tsara, zavatra araka an'Andriamanitra, arovo mihitsy mba tsisy zavatra ratsy hiditra ao an-tsainao ao. Fa zany ange ny olana. Raha manana olana amin'ny olona ohatrany hoe tia mikritika olona foana ianao sy ny sisa, arovo mihitsy ny eritreritra ao dia aza miaraka mifosafosa tsony. Aza mihaino raha vao hitanao hoe misy mifosafosa dia tsy mety amiko zany ry zavavy fa lao ihany. Arovo ny sainao. Ianao ange niady rehefa aveo le olona tsy afaka hiara-ady aminao amin'ny fakapanahy rehefa ny Satana, ianao miady. Noho izany arovo ny sainao, tsy diso ianao miady. Aza miditra amin'izany rehefa zavatra manomboka hitanao hoe ty, aza vela hiditra akory. Fenoy tenin'Andriamanitra. Au lieu de tokony hieritreritra zavatra hafa dia mieritrereta tenin'Andriamanitra foana. Ataovy exercice mihitsy isan'andro mieritreritra tenin'Andriamanitra. Io ange mila zarina koa ny saintsika aloha mba hieritreritra le zavatra tsara. Ny tena tsara dia ny tenin'Andriamanitra. Rehefa zarinao eritreritra zavatra tsara ny tenin'Andriamanitra foana ny sainao dia hipetraka ao anatinao reny. Ameno anao reny lasa ho feno tenin'Andriamanitra ao anatinao dia tsy afaka hisy zavatra hiditra intsony satria efa lasa daholo ny toerana rehetra. Tsika olombelona hono manana eritreritra 10 alina isan'andro, 50 000 pensées par jour. Be dia be zany be dia be zany. Za zao mahita anareo sady mitoroteny dia sady mahita ny solomasonao dia mahita ny tarehinao dia mahita ny volonao dia misy eritreritra be dia be. Fa tsotra fotsiny fenoy tenin'Andriamanitra, afatoy amin'ny zavatra tsara foana ny sainao
na mitondra fiara ianao na manao raharaha ianao na eny an-dalana ianao dia saintsainy ny tena miovà mihitsy amin'ny fanavaozana ny saina mianara mihitsy ny mason'ny olona tsy manompo an'Andriamanitra avelany eritreritra sy hijery eo dia avelany hitoy foana fa nen'ny zanak'Andriamanitra tsy avelany hitoy izay eritreritra tsy mahasoa fa soloa ny tenin'Andriamanitra soloa ny zavatra tsara soloa ny eritreritra mety miova amin'ny fanavaozana hitanao fa anana fiainana feno fandresena amen alatsika riva afaka androany aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina ny tokony eritreretiko zany a dia mitoerana omeny ny tenin'Andriamanitra dia raisiko inoko zay raisiko amin'ny tenako faharoa ny tokony eritreretiko dia zay lazainy ny tenin'Andriamanitra laviko ny eritreritra manohatra an'izay na avy any anatiko any na avy any amin'ny satana laviko ary zay avy any amin'ny satana tena didiko mihitsy reny hitsahatra tsy anakery amiko satria